Voalohany indrindra dia faly misao Andriamanitra manakavy magnampitoana izay natapakavana androany fa misy fitaroana moa hoe vita sa malao sapo ka noho fitaina tamin'Andriamanitra zany dia nahazo fotoana sy miano satria androany ndraiky raha misy fotoana taminay zany dera sy laza tamin'Andriamanitra ny sapondoha vao lasa ambony tany faharoa manaraka izay lalana fanjakana moa pitipitikoa sofa tagny ambany miakatra fa tagny ambony fa nisy hoe didiova lalana amin'ny rao sa fakafakambana soma malaladalaka ny taisakakaby amin'ny androandroany ny azo atao an'ireo mpitondra fanjakana reo moa dia sondrom-boninahitra amin'ny ataony sao diso taratasy fanolorana sao totraka painina ny ratana sao folaka sezikotraha asika vahoaka ry fanjakana ko asika sagnaiky no nitasa fa nonrarana ndraika fahatelo ny fiteny dia miary mifaly miarahaba anareo raika aman-dreny sisy vahiny tonga indrindra tagny dilam-bato indrindra ireo mpanabe eto amin'ity sekoly dia misellaiko amin'ny COG asaha roa ty amin'ny fahatongavana ty dia hitanareo maso mangamba ny lalana mignatany fa dia tao fiaratsao voalohany moa gn'ainy nefa safatasana fiaratsao voalohany nefa troasa fatasaina dia hitanareo ny lalana hitasoan'ny lalana aloha nareo sady toy baty hitana lasaka ny hiady hita handrina dia tano dia atao mobilina fa tonga soa amin'ny tiarytany ty ka izao no mahatonga nay hiarahaba anareo amin'ny fahatongavana hamangy ny lakilasy COG Randriamichel eto asaha roa arrondissement Vatosola ka ny azonay atao faly misaotra indrindra izay fanomezana mbola homenareo an'ity sekoly ty ary ny mpianatra dia mahafaly anay be dia be izao ka sa voavaly izao agnaia fa Andriamanitra manakarepasoavana anareo amaly an'izao o mazava lohany agny amin'ny tegnanareo na zava ny agnahtagny ka zava mihagnagny fa nresaka sa atao lava fa mahita zany be ny hitarona fa dia eo ry fahalava sy fahafo fa misaotra indrindra tompo Assistant koa lay sabi papiano ataovy tafisitra Tuka falena temite ap Tuka falena temite ap Tuka falena Tuka falena Tuka falena temite apa Tuka falena temimehes Tuka falena temite ap Tuka falena Tuka falena temite apa Amsakan tayo magenya. Nandiyan yung itinin natin yung manino madam. Yung piano. Dia faly miarahaba ny talen'ny sekoly faly miarahaba ihany zany ny talen'ny Cisco ny ankizy rehetra manatrika eto zao anareo rehetra zany mpianatra ato amin'ny CEG Randriamichel izay Randriamichel izay moa zany dia dadabenay ary dia tena dadabe tena tianahy mihitsy izay dadabe izay dia na dia any an-dafy aza zany aho dia mahasiaro ny CEG mitondra ny anarany dia izay nahatonga anahy zany hoe tonga mitondra an'ireto fanomezana kely ireto zany ho anareo hampandrisiana anareo hianatra tsara zany satria ny fianarana ihany no lova tsara indrindra ho atsika ary misy ny amin'ny reto t-shirt reto zany fondation Jeanne Forêt moa zany ny anaran'ny fondation-ko any Canada dia misy soratra hoe offrez la canne pour pêcher non pas le poisson zany koa hoe ny dikan'izay zany dia rehefa tianao soa olona anankiray zany dia ny fitana zany no mena anazy anjonoany fa tsy nitrondro satria raha ohatra zany zarinao mena ny trondro zany ny olona anankiray dia mandray fotsiny izy zany fa tsy fantany ny fitsembohana na azahoana ny trondro zay zany no mba tiako hampitaina zany amin'ny ankizy rehetra izay mianatra eto amin'ny CEG Randriamichel ary indrindrandrindra koa moa zany dia hizara stylo anankiroa
stylo manga sy mena ho anareo rehetra zany mba ataonareo fitana zany dia anome ihany koa ordinateur afaka ampiasainareo atao amin'ny sekoly dia ny baolina zany mba anaovanareo foty anaovanareo fanatanjahantena sao dia mba misy anjary Ronaldo malagasy Ray Androany misy ihany koa zany ny dictionnaire zay jerevanareo ny teny zay manahirana anareo dia misy ihany koa le livre vert du bonheur zay misoatako zany izaho zany foare misy zany karazana fitorohevitra be dia be zany mba hatafita amin'ny fiainana ka dia manasa anareo zany mba hijery an'ity amaky an'ity boky ity zany ankoatran'izay moa zany dia misy ihany koa ny fanolorana ny fanomezana zany an'izay mpianatra mendrika indrindra zany tamin'ny année scolaire zay sotra betsaka Rivoka mendrika omena fakasitrahana ve zareo sa tsy mendrika? Mendrika? Ao ary ometsika ny anazy dia ataony sarobidy dia ataonareo zay ataoko ary dia ataonareo ny anazy satrina ahoana irendra mandeha ohatry ny malazilazy ao ary omeny anazy satrina ahoana nahazo fitaovana ny sekoly ny mpianatra indrindrandrindra moa nampienany adidiny ray aman-dreny ihany koa mity fisiany baolina ty fa dia fafanay ao anatin'ny dépensenay zao dia baolina efatra be zao saika hovidinay baolina ray no mba ho azany vola efatra ny tonga fa dia misaotra betsaka indrindra manenga ny solotegna avy ao amin'ny sefisisiko eny ary ny voalohanteny moa zany dia faly misaotra an'Andriamanitra no ny fitiavany sy ny fitsimbenany atsika tsirairay avy ka mbola hanomezany atsika tombonandro ka mbola ahafahantsika mianakavy tafango reto androany raha matoa avy eo amin'ny fondation Jean Forêt zay tompon'le anarana raha teo moa zany dia izy solotena tokoa ny tonga eto fa tsy hoe naniraka izy fa izy solotena dia ianareo zay mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny fondation ianareo zay ao anatin'ny fianakaviana Randria Michel satria dia fantatra fa dia maro tokoa nareo no tonga eto androany isika ray aman-dren'ny mpianatra isika mpampianatra eto amin'ny CEG Randria Michel raha matotale isika mpianatra tsirairay avy ny teny angamba dia tena tsy ho alavay satria dia vokatry ny faly no andraisana fitenenana fa ny fialatsinina Andriamatoa Sefisiko angamba no raisiko voalohany satria misy fivoriana zay atreny ately atreny any Ampibanjina na any Andohasana dia naniraka ny tenako zany izy isolo tena azy aty androany ny zavatra atrehantsika eto dia efa voalaza teo zay daholo ka dia amin'ny anaran'ny CEG Randria Michel zay misy ny mpianatra ray manontolo ny mpampianatra ny Italie amin'ny anaran'ny Sisco Fianaratsoa dia faly mandray an'ireto fanomezana reto ary faly misaotra anareo zay taranaka nipoitra avy amin'ny Randria Michel zay anarana eto ity CEG eto Atsaro ety zava-dehibe ho anay tokoa ny fahatongavanareo sy nitondranareo an'ireto araky ny teny teo rakolonga dia hoe haranjono zany nomeny atsika fa sotrondro avy atrany ka zay rehetra fanomezana nomeny atsika ety zany dia hotrandrahatsika ahafahantsika hahazo vokatra tsara ahafahantsika ihany koa mikarokaroka eo amin'ny fiainana zay zany tena ary hoentinareo miaina mandritry ny androm-piainanareo ray manontolo tadidio zany fa tsy falytsika ny mandray fotsiny fa faly mahazo fitaovana
entina azahoana le zavatra iritsika sy ilaitsika amin'ny fianarana ary indrindrindra fa ho amin'ny fiainanareo araka ny resaka ny fanaovana teo ihany koa moa zany fa de efa mandeha moa ty fandrosoana tia dia misy an'izay youtube zay koa zany amin'ny anaran'ny madama raha fidiso aho a amin'izany foreo ihany koa le izy a dia azotsika jerena zavatra be deaibe fanampy ny boky izay napetrany eo izy moa zany a dia dokotera dokotera mipetraka any Canada dia manampahaizana mikasika an'izay de nefa ny mitondra zavatra be deaibe ho atsika zany izy a eo amin'izay a fampitakevitra amin'ny alalan'ny youtube zay anankiray io boky io fa mino fa mindro manatena fa hiezaka ianareo a mba hijery sy ny amakiny ao anatin'io ao io zany isika mpampianatra itsika dia manana ny taranja anankiray le fanabeazana olombanona dia anisan'ny fitaovana anankiray inopa tena hanampy atsika mpampianatra be deaibe ny famakinan'io boky io a ka ho ampitaitsika any am'reto kolonga zay be azotsika eto ireto mino zahay fa tsy androany fotsiny no hisy ny fiarah-miasa fa mbola be deaibe hitanareo ny toerana hitanareo ny zava-nisy teto de mino sy mananteny zahay fa mbola betsaka ny zavatra azotsika hiarahana na agny aza madama mety tsy ho tonga ty isa-taona fa reto olona zay netinao avy any reto zany de mino fa samy ety fianaratsy oety daholo ny isika rehetrareto amin'ny akapobeny dia afaka mifandray sy mifanoana sy ny fanometanana etoka dia tsy salasala izy zahay hanatona anareo tsy salasala ny sekoly hanatona anareo satria de nareo zany mahasovoetia dia mino zay fa afaka ampitoyan'izay fiarah-miasa amin'ny fondation Jeanne Forêt zay ny irariana angamba zany raha ny teny farany dia raha misy zavatra mety azotsika hifanampiana na amin'inona na amin'ny lafininona zany de voniny zahay ao amin'ny fanabeazana vonina zahay eto amin'ny Sezerandre Michel iara-iasa amintsika na amin'inona na amin'inona ka fatatsika fa zavatra asoan'ny taranaka asoan'ny faramandiby no zavatra ifanaovantsika zay angamba zany ny teny amaranako ny teny koa fa de faly makasitraka makatelina tompoko amin'izao fanomezana zao sy ny fahatongavanareo ka de mirary soa ho tafaverina tomatarandray any amin'ny toerana resatsika totadinda tompo ao miakatra ary lay mpianatra anakiaina nahazo ny voalohany nandritrany tao-pianarana lasa teo miakatra tealoha reo malakilaky raha vao asoa Ernestine ao miakatra tonga de miakara Soafar 3e B Angéline 4e A Félicia 4e B Marceline 5e B Elisa 5e A apela